ho an'ny Mahajanga isika atao anatin'ity fandraisana vahiny mivantana ity. Ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana Ramatoa Rahantanirina Lalao, fantatry ny vahoaka ny Mahajanga hoe député Nina no vahiny eto amin'ny radio Antsiva. Miarabanao Ramatoa solombavambahoaka. Ya, miarabanao ary miaraba ny vahoaka ny Antananarivo Jakanavaka na izay mare sy mandre an'izao fandarana zao salama jiaby tompoko. Ya, isaky ny farany herinandro, indroa herinandro misesy zay nisy lanonana ra-panjakana trano tao Mahajanga tao ny farany herinandro. Ny farany teo zao ny fandalovan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Mahajanga tany Ramatoa solombavambahoaka nanahoana ny akony. Nanatrika moa madama Ramatoa solombavambahoaka Nina? Eto aloha zany dia mialatsiny satria tsy nanatrika an'izay satria tsy ilaindry zareo, tsy tadiavindry zareo dia tsy nanatrika zany. Zay zany aloha zavatsy. Tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena zay fa talohan'io ilay lanonana naovana fametrahana ny samboady anao tany Mahajanga. Zay ny tamin'izay fotoana zay. Tamin'ny 22 août teo tokoa moa zany dia nisy ny lanonana fametrahana ny samboady. Izy ity moa nanjary lamody indray amin'izao fotoana izao. Io moa taloha na efa député zay anao rehefa lanim-bahoaka dia mahazo ny samboady iny foana. Fa amin'izao fotoana izao zany izy ity manjary ohatra ny lamody mametraka tsy mametraka ry. Dia eo ngamba hoe ijerena koa ngamba hoe manahoana nisan'ny vahoaka ny fidy azy na hoe manahoana zay ngamba nieritreritry ny sasany. Feto aloha zany dia efa misaotra ny vahoaka ny Mahajanga sy ny vahoaka indrindra mpanao vakansy moa betsaka ao Mahajanga amin'izao fotoana izao tonga nanatrika sy nanotrona an'izay fametrahana samboady zay. Merci atsika jiaby. Ya, ny zay ngamba no anombotika azy Ramatoa solombavambahoaka nanahoana ny lanonana tamin'ny fety mikarakarenao angamba aloha nanombotika azy dia avy eo toizatsika ny zavanisy tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena taony tamin'ny herinandro resitsika zany ny zavanisy tany aloha tamin'ny fametrahana ny samboady n'izany solombavambahoaka Nina zany nanahoana ny tanàna tao. Nafinaritra dia nafinaritra tokoa ary ohatrany hoe nalaky maraina ny andro ary nalaky hariva koa ny andro nandritra an'izay roa andro nanaovana fety izay. Nisy tokoa moa fametrahana samboady tamin'le 22 teo dia ny io zany normalement tokony tamin'ny mois de juillet nametrahana an'izay samboady zay fa kosa zany teo koa zany ray volan'ny Ramadany zay nandalo teto eran'izao tontolo zao ny Majunga moa dia betsaka tokoa zay mpino silamo zay ary fanajana andreo namanareo dia nahimotra amin'ny fotoana manaraka zany tamin'ny 22 teo nametrahana izay samboady zay. Mazava ho azy rehefa anao fety moa sy ametraka an'izay samboady zay dia misy ny fikarakarana, nisy ny autorisation na dia marina fa olom-boafidy ny tena dia nisy ny autorisation zay nangatahana ary ny toerana nametrahana azy moa satria nisy ny nametraka samboady koa zany teo izay député satria roa moa ny député lany tao Mahajanga ny tenako ny voalohany dia misy député anankiray koa zany ny faharoa ary tamin'io dia efa somary efa nagaga sy ny somary nalahelo kely ihany satria inona ny antony olona mifankafantatra fampitondra mpianadahy mihitsy ary zay sy ny député faharoa député Nicolas fa raha moa ty politika ty na dia zavatra tsara manjary mivadika zavatra afana ny fihavanana ary manjary ravana izy ity zay zany mampalahelo. Nametraka député samboady aloha ny député Nicolas dia ny tenako zany tsy nafantatra ary tsy nasaina. Efa ndroa andro alohany hoe zomany ametrahandrareo samboady lakamisy zany misy miantso hoe ahoana madame député zay tsy nampomanao akory nefa ametraka samboadinao rapitso ametraka samboady koa izaho rapitso ametraka samboadinareo sy Nicolas na zaho tsy mahafantatra an'izany fa misy tsara noho zany ve raha ohatra ka nafantatra an'izany za amin'izay mba niaraka mba porofona satria ny député ne rehefa lany amin'ny toerana anankiray tsy hoe za zao député lany tamin'ny Mapara tsy hoe député Mapara amin'ny fiantsonana fa député de Madagasikara ka noho izany tsisy maharatsy an'izay raha ohatra niaraka nanao fety sy hitany vahoaka teo Mahajanga ny fifankatiavana nisy amin'izay hoe solombavambahoaka voafidy teo Mahajanga zay fa tsy eo moa zany ny zavanisy fa zavatra hafa dia iny moa ny nataondry zareo dia tonga moa ny fotoana ametrahana samboady tamin'ny 22 teo dia ray volana mialoha dia efa nanao taratasy
mialatsindra somary lavalava kely le falazavako satria tsara koa ny vahoaka mba mahafantatra hoe inona marina ny zava-misy mba tsy tompotrano miona satria zay mahay miresaka ihany mako amin'ty politika tia zay ny ohatrany hoe tena marina sy hoe mahafantatra zavatra ka ny zava-nisy nanao taratasy zany zahay fangatana natao tamin'ny commune de hoe natao eo alohany ny hôtel de ville zany ilay fametrahana samboady de rehefa natao ny taratasy nametrahana ny any amin'ny polisy ny gendarme rehetrarehetra zany de aveo ny ma PDS ny PDS tompo-tanàna de aveo nangataka an'izay toerana zay zahay ary rehefa aveo nangataka estrady natao demande ataovy demande olany ny estrady de nangataka ny estrady de misy lalana tokony tapahana kely moa zany ametrahana estrady anankiray amin'ny mpanakanto satria tsara de tsara tokoa zany le fanomanana nataoko tamin'izay fotoana zay de mifampipetrapetraka daholo zany nyretraka autorité rehetrarehetra fa lasa daholo mifanasana tsy nahazo fanasana na nio civil na maramila io koa moa amle fanajana ny ray aman-dreny sojabe ny lonaky sy ny karazany ray aman-dreny ara-drazana zay de fa lasa daholo miparitaka ny fanasana ny tenako moa zany de taty Antananarivo satria tao anatin'ny session fidina tsy ara-potoana ary nisy koa moa fanasana zany zay nizarana atao amin'ny assemblée nationale ary eto mbola mamerina fialatsiny zany amindreo député ny teny hoe anatrika nefa noho n'izay fivoriana tsy ara-potoana zay hitanareo moa somary vitsivitsy ihany le olona mamonjy fivoriana indraindray de ozy ny député namana hoe ataovy aemory madame député izy io fa zay anatrika ny daholo de za moa ny teny tsy afaka manemitra tsony satria efa nanemitra teo fa de fisaorana an'izay tonga aloha ary fisaorana ihany koa zay nanome fialatsiny zay tsy tonga tamin'izay fametrahana samboady izay tonga ny alakamisy satria nisy lalàna zany nisy hoe nisy teny teo aminay zany hoe misy tokony lalàna olanina de aveo moa nahemitra koa le izy teo amin'le fizarazarany hoe hozarana ny Antananarivo sy ny karazany mikasika an'iny zany de aveo moa tsy nanatrika an'iny zany zay fa lasa nandeha tany Mahajanga tonga tany zay ny lakamisy rehefa misy zavatra ohatran'io zany ara-panjakana Mahajanga de misy na lakamisy roatra zoma io manomboka larbi zany na lakamisy maraina de fa tokony efa mipetrapetraka daholo ny estrady sy ny karazany tonga tany lakamisy atoandro tsisy na estrady na anankiray eo de natsoko zany le responsable hoe fa hoana ato mbola tsisy estrady mipetraka io de madame amrarana izy ty madame député fa de nahazo baiko ny ao amin'ny commune fa tsy mahazo mamoaka estrady na anankiray ary fa inona ho any antony de baiko ny zany misy baiko mihitsy ny azo avy eo amin'ny commune de ahoana koa nisy chapiteau koa nangatantsika tany amin'ny région de manahoana le chapiteau ahoana koa misy estrady any de tsy mahazo mivoaka koa ny chapiteau tsy mahazo mivoaka ny estrady de ahoana moa zany de zao nataoko hoe zao ary izy hoa hakanao madame député aza mivoaka mihitsy aloha fa anao tsy tiana hivoaka ho hitan'ny vahoaka raha tsy amin'ny zoma ka zany manko ny fombanay amin'ny kôty amin'ny kôty zany rehefa misy zavatra ohatran'io de ohatrany atao vady vao lava zany le olona hoentina amin'ny fety hoe andron'le fety ianao vao avoaka de zao nataoko hoe tsy afaka iandreny zany amoahanareo na amin'ny zoma zany satria ohatrany amenatra ty zava-miseho ty ary mampalahelo fa tsy maintsy mitsangana andeha hijery an'izay inona marina ny zava-misy de rehefa aveo moa zany de tonga ny amin'ny lakamisy amin'ny enina hariva mbola tsisy na estrady nisy ary de nietsika moa zany ny tenako nitsangana mihitsy nanao hevitra ary zany teny hoe tsy maintsy ataoko zay atafavoakanyity ary tena niezaka sy nanindry fo mihitsy tsy nitenina amin'ny vahoaka hoe aleo zany mba tsy atory vahoaka zany le aretina ato amin'le hoe mpanao politika zany aloha fa aleo ny fety aloha ny atrehana de aveo nanangona ny estrady indray zany zay nijery nitady andreny tena hoe misy olona isorako manokana koa misy olona anankiray izay manana estrady mampanofa zany estrady na olona nanao tokony anao mariage zany izy io de niteny izy madame député iteny amin'le olona azy tsy maintsy omeko anao ty fa mampalahelo anao izy misy nitoerana misy anao de mba mitady estrady roa aminazy de nanao plus ny estrady zany zay de nanjary nanofa bidon ndray koa any amin'izay olona mananangolana bidon na menaka reny ametrapetrahana an'izay zavatra zay de zahay moa zany efa any amin'ny efatra maraina ny zoma zay vao tena feno ny estrady anaovana an'izay zavatra zay eo koa zany ny tena olana koa tsy mahazo seza koa fa ny baiko zany tsisy mahazo seza mivoaka hony ao amin'ny commune na ny anankiray ary de mbola gaga ina koa ny antony zany de zao
de ny zavatra tena hoe mampalahelo so mbola itoizako le resaka avy eo ny kominao majanga lazaina fa tsy manambola de namorona mihitsy zany zareo sy misy ministra tsy hotononiko anarana fa raha tonga ny fotoana tokony hotononina amin'izany de nidina tany mihitsy misy ministra anankiroa de misy député anankiray de reo no mampiantso ny olona ny PDS ny mahajanga mampalahelo koa moa zany i PDS zany fa de voatsoka koa zany i PDS io am'izao fotoana zao zany ny voatsoka koa ny PDS ary zavatra mampalahelo koa mbola iresaka atsika hoe PDS mbola tsisy taratasy hoe fanasorana anazy ve de efa tsy nahazo nandray fitenenana sahady tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena zay nandalo tao mahajanga zany ka io nataoko hoe mampalahelo be deabe le zavatra misy mampalahelo fa mbola ivoaka ihany moa ny marina de nampanatsona ny PDS nampanatsona ny région de tiany zavatra tena mampalahelo ny sefokotany ao mahajanga ny sefokotany ao mahajanga koa de tsy mahazo manatrika ny fametrahana samboady de nisy sefokotany ary moa namaly mihitsy hoe fa ny sefokotany rehetra eto de mandeha any Katsepy fa misy an'le festival Sobahiny any de tsy maintsy mandeha daholo ny sefokotany manatrika any ny chef de service tsisy mahazo manatrika de ny chef de service koa moa ny téléphone madame député ela ozy izy mifakafataratsika fa zay tena hoe voateritery zay ozy izy tsy afaka manatrika an'io fa hoe affecté zay mpitondra fanjakana zay autorité mandeha manatrika an'io fametrahana samboady io ny sefokotany de tsy mahazo manatrika an'io koa fa tsy maintsy makany Katsepy de namaly moa le sefokotany hoe ka zahaina izy sefokotany ny mahajanga voalohany fa tsy sefokotany Katsepy zay district ao anatin'ny district ny Mitsinjo district Mitsinjo ka magaganay zany maninona zay tsy avela anotrina any député zay lany eto de raha nareo ara tsy andeha any Katsepy de tsy mahazo manatrika an'io nareo fa de io hitako zay da anaovana nareo raha ohatra nareo manatrika an'io fametrahana samboady io de tonga moa ny andro fametrahana samboady dia nisy moa ny etsika lehibe zay nataonay ny carnaval génial tany atokantrano za zany efa malahelo an'le vahoaka satria manotrona foana manotrona de io za hoe aleo ny carnaval atsika atao amin'ny jardin kela de eo tsika tonga de any amin'ny hôtel de ville de tsy nanaiky vahoaka alaina any tranonao mihitsy ianao any amin'ny lalana ataotsika hoe 3 km na 4 km miala amin'ny ville ny misy ny tranoko tsy maintsy alaina any trano anao madame député mandeha tongotra atsika avy any eny aroa zay ny fanomanana rehefa tonga tery moa zany de tokony tamin'ny telo le fametrahana samboady de tonga ny amin'ray moa mbola tsy mahazo seza zahay de nahemitra indray zany fitenenana hoe nahemitra noho le toetrandro mafana be loatra sy ny karazany de nahemitra antsika amin'ny efatra sasany nyzay fametrahana samboady zay nefa zay zany amin'io mbola andeha anangona seza ndray za mihitsy ireo namana rehetrarehetra mitondra tomobile mandeha manangona seza angonina de ny zavatra mampalahelo misy toerana fandraisam-bahiny zay nanaovanay nangatana seza koa de ny tsindrindry zareo tany koa hoe tsy mahazo mamoaka seza tsy mahazo mivoaka ny seza fa alainay io seza io alaina atao inona nefa tsy nalainy zareo fa tsy de matahotra zay madame député fa so de jay atao zao ndray ny orinasa kelinay na ny restaurantnay na ohatran'izany ka tsy afaka mamoaka seza tsy mampaninona roa de nanangona seza moa zany amin'ny mpikambana eretrarehetra sy zay namana misy mona de tsy mpanao politika fa makasitraka sy tiany tena zany de reny nangoraka sasa mitondra seza 10 sasa mitondra seza 10 sasa mitondra 20 de nipetraka rehefa mipetraka ndray le seza teo eo amin'ny hôtel de ville de nandalo ndray le ministre avy eo mahajanga de mbola niteny iza ndray ny namoaka an'ireo seza reo de nitelefonena ndray ny PDS de niteny hoe reo nefa tsy seza avy ato amintsika tsony fa efa madame député nitady an'ireo seza reo de hitanao moa zany le sezany autorité le misy an'le foniny fotsifotsy reny de nanome seza 10 zany zareo ho an'ny autorité hoe seza 10 fotsiny ozy izy fa io ne ozy izy tsisy olona ho avy eo fa izy rery no ho avy eo tsisy olona ho tonga ary manentana ny olona mihitsy any amin'ny fokotany de ny zavanisy namoaka baka reny baka oentina miapita makeria Katsepy reny mihitsy zany natao gratuit natsotsona mihitsy hoe nivoaka ny majanga rehetra de misy ho any Katsepy de misy baka gratuit de mahazo billet gratuit koa idiranao amin'le festival de nangalana artiste
ngeza la misy efatra sa dimy indray natao gratuit au bord de la mer amin'ny anaran'ny commune hony nefa ny volan'ny mpiasan'ny commune ra tsy voaloha nefa manambola angalana artiste be deabe indray ary zay zany mbola fitakina ho ataon'ireo mpiasan'ny commune reo efa natsipony zareo zay resaka zay tao majanga akazagaga raha hitako hoe kay manambola ihany zany ty commune ty rehefa anaovana sabotage ny fametrahana samboadiny zay député lanina ivahoaka teto fa rehefa hoe misy hoe famonjena na zavatra ataon'ny mpiasan'ny commune zany de tsisy an'izay vola zay mampalahelo le izy tena mampalahelo ary tongotra vakivaky sady marary no mamenatra vita ihany ny lanonana fametrahana ny samboadiny député nina vita ary tena vita ary vahoaka zany ary mbola azoko averina mihitsy ho hitan'ny vahoaka eto Antananarivo na manerana Madagasikara mihitsy zavatra mampalahelo moko zany itiko ny piasan'ny TV Boeny na ny radio malagany ny Madagasikara tao majanga zany de ny alatsiny indray ny sabotsy hoe madame député naniraka olona mialatsiny amin'ny madame député fa zahay tsy mahazo manatrika tsy mahazo filmer tsy mahazo journaliste ny radio pirenena malagasy toy zako hoe tsy mampaninana satria misy reo radio sy télévision hafa koa ny privé afaka mamoaka an'izay zavatra zay ka eto zany ny zavatra tiako tenenina hoe ny hoe antsontsona ho le hoe fihavana pirenena fampihavana pirenena eto Madagasikara nefa ny zavatra mampalahelo de zany ve natao hoe fampihavana pirenena ary izy ny zavatra tena tokony ho isy tsy tokony ampiarahana mihitsy ny député maparana maninana sy ny député lanim-bahoaka sy olom-bavam-bahoaka zay lany tao mahajanga ary ambola ny tany anamo anao mikasy hoe nanahoana ny fandalovan'ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy lahady nisy député zay nahitana député zay nandeha tany mahajanga nanotrina an'io fahatongavan'ny filoham-pirenena io de ozy izy nahitana hoe madame député aminao ny lakle ozy satria ozy mahoana mahatonga ana amin'ny teneny zany tsy nisy olona mihitsy ozy ary zany voaporofo zany tsy azo fafana mihitsy zany satria ny olona miteny hoe anao député zay nahafantaranay an'io filoham-pirenena io raha tsy ajaindro zareo ozy izy ka ahoana ny fomba anentananay olona andeha hitsena azy ary mampalahelo eto de mitodika amin'le filoha ihany aloha hoe nampalahelo ana ihany ianao andre matofilo tamin'ny fahatalovanao tany satria le zaly mba tena nanovokovoka mafy mihitsy nakawitry amin'izany hoe io ny atsika tamin'ny propagande zany ary azotsika porofona mihitsy zany zavatra zany foan'ny dakambava fo mafy de mafy ary nipitika de nipitika niaraka aminy kokoa moa le vahoaka ary mampalahelo hoe sambany hoe filoham-pirenena ve tonga tao de zay zany zavatra toerana ray moa no namorinareo vahoaka tao amin'ny hoe devant hôtel de ville Mahajanga ny fametrahana samboady sy teo koa ny herinandro ny eny filoha tsy teo izy ary nampalahelo tsy nandalo teo izy toerana ray no nanaovana namorina vahoaka zany tsy namory vahoaka teo izy fa nisy an'le teny amin'ny plage moa misy an'le fety efa ray volana zay le village touristique de teny izy no kabary zany vitsy ny vahoaka tonga raha pitaina tamin'ny fetinao zany angamba ny sariny aoka hitsara an'izay zavatra zay fa sarotra ny teny hoe vitsy na hoe manahoana fa za zany mbola masamy teny ary mbola masamy kapitratra hoe député lanim-bahoaka marina ny tenako aka zao efa hoatsaraina ny lalana ao tanànany Mahajanga ny kabariny filoha ny aingainga mihitsy izy nandray fitenenana nanentana ny vahoaka ny Mahajanga hoe hoatsaraina ny tanànany Mahajanga fanamboarana ny lalana rehetra ao tanàna sy ny sisa tsy efa tsara ho anareo Mahajanga ve zay ny fanamboarana lalana zany efa nisy efa ela zany fanamboarana lalana zany ny lalana miala amin'ny hôpitaly Manarapenitra io mandalana amin'ny Rose Rouge ary namana ihany koa ny entrepreneur manamboatra an'io zavatra efa nisy tao zany zavatra zany nena zany aloha sotra betsaka azy aloha hoe miteny an'izay izy hoe misy fanamboarana lalana na ohatran'izany fa ny any amin'ny village touristique koa de misy mpandraharaha zay ilatsaka mera candidat maire fahinona anazy de hoe ho candidat ny HVM io no manamboatra an'io satria manana trano mipetraka ery amin'ny village touristique ary mampalahelo koa de zao zany de ary tsy ho ela de ho avy aty koa ny solotenany vahoaka satria zay olona ratsiratsy trano manodidina an'io zany de ho asorona eo amin'io toerana io amin'ny village touristique io nefa misy olona efa mipetraka firy taona mipetraka eo kizy aloha
ho hitantsika indray ny toyny fa za mahasolom-bavambahoaka anazay de anisany tsy makasitraka sahady any fanasorana an'ireo vahoaka zay mba mila mpanjono kely mitady hoe mba izay ho hita hoanina androany sirapitso zay ka mbola tsy any aloha zany le izy fa ho avy ary resolotenan'ireo vahoaka reo de efa miala ny mahajanga am'izao fotoana zao zany mba hanao fitarainana satria tsy mety le zava-misy fa notanina mbola mipetraka foana moa ny hoe ny fa maninona loatra nareo mapara no mahazo kapoka mandrivorivo amin'ny floera jonary mampianina fa inona ny tsy mifanarahana atao efa tany amin'ny fampelezan-kevitra propaganda io sa inona loatra no nataonareo zany natonga azy tsy natonga azy mankala nareo mapara tahaka an'izao io izy moa de mampalahelo hoe raha za teo raha ny eno ny Free FM koa za teo na enon'ny Brainly député Brainly avy any Marivoy teo amin'ny Antsiva koa vo eniko teo de nilaza hoe mba niasa ihany tamin'ireny propagande reny tsy hoe mba niasa ihany fa tena niasa ary namoaka vola am-paosy mihitsy ary zay ny ana le misy miteny ana hoe madame député anao ve ozy izy tsy matahotra ny miteny amin'ny radio zany hoa tsy manopy ka naninona tsy natahotra nanao propagandany ka maninona matahotra raha mba misy zavatra mampalahelo anao hoe zany andre matofolo mba anisany tena nampandany an'izany numéro 3 misy an'izany karavanina no entinay amin'ny camion miala ny mahajanga ziska ty Antananarivo ary nahita tamin'ny Tananarivo koa ary de mahita an'izany zay zavatra taona izay ary tena etsika mafana mihitsy zany hoe nanoananay hoe fidio fa io ny atao hoe idirana any amin'ny 4e république ary iova fanovana ary zahay matona anao politika zay zany mpandraharaha ary zany mpanakanto artiste anisan'izany hoe tsy anisan'izany hoe tsy mahavelo tena zany mialatsiny raha miteny an'izay zavatra zay fa tena mba manana an'izany hoe maizy anay zany zahay fa kosa noho n'le hoe fitiavana an'izany hoe fiovana misy eto Madagasikara zany de andao ary tsika mba hiaraka ho an'izay olona vonona hitondra an'izay fanovana misy eto Madagasikara nefa ny am'izao fotoana zao zany le izy dia manjary tsy izay ny zava-misy ary mampalahelo anay mihitsy le mapara zany hoe tena zao marina veny hoe tsy haiko mihitsy ny filazana azy fa zay indray aloha tsy kivy amin'ny iran'ny farajonsa zay fa ny fahitanareo ny zava-misy zany tany mahajanga mitody damosina amin'ny floera jonary mampianina ve mahajanga amin'izao fotoana zao zay nataoko hoe rehefa tonga tany ny tenako nametraka an'izay samboady zay ary ny tenako ary mbola masamy teny fa tena tiany zany vahoaka mahajanga zany raha ozy ary ianao miteny hoe afaka herinandro madame Nina miorganiser zavatra indray ianao eo de ho jerevantsika manangono anao na 6000 personnes na 10000 personnes de manome toky anao fa azo an'izay anao 2 heures de temps fotsiny nomeo ana hoe afaka adiny roa de ho avy any izay mpanao gazety rehetrarehetra de mamory olona ianao eo amin'ny hôtel de ville satria za aloha mety tsy azo autorisation ntsony angamba eo na am'izay toerana tianareo anaovana an'izay na tsy mila artiste ary fa ny anarako fotsiny de ho hitanao am'izany hoe ahoana tena miaraka amin'ny vahoaka marina ve zany député lanim-bahoaka mahajanga zany ny fahatongava filoham-pirenena ve nisy fanentanana aloha tamin'ny ainao manjery talohana tongavany nisy fanentanana ny fokotany ary aloha am'izany fanentanana isan-karazany sy ny rehetrarehetra ary mialatsina fa za ary de anisan'ny teny an'izay teo mason'ireo olona eo akaiky ny Florella Jonary mampianina hoe za ve ho azy zavatra vitako taminareo zay zao nanaovanareo ana de hoe ozy le député niaraka amin'zareo nandeha tany hoe afa-baraka zay madame député ozy fa amafany zavatra ataonao ne ozy nataonao ne o ny dianay tany fa za ozy izy tsy andeha anatrika antsony fa leo hipetraka ozy hipirina fa kay mozy izy ohatrany amango fahoriana indray ny dianay ozy zany tena tenin'le député nandeha tany satria ny vahoaka zany tena mangatsika ary nampalahelo ny vahoaka zany nanaovana na zany nampalahelo ny vahoaka zany ny seza petrahana ve tsy omenao ny na de hoe maramila de na hoe iza na hoe mialatsiny indrindra tsy hoe ny maramila tsy ny raharahana na ny gendarme na inona fa ito mbola misaotra ny vahoaka satria ny vahoaka tsy nisy maramila na ray ary fa mijery indray misy mitelefona ana indray le hoe aza matahotra anao madame député fa zahay tsy manalavitra anao fa zahay kosa tsy afaka manakaiky ery fa mibaiko azonay de tsy mahazo mandeha ny maramila zany ane ho an'ny vahoaky fa izao sorako ny vahoaka na toraka kaparay tsisy calme ary ny vahoaka de tena mafinaritra milalao fa ny senga tsy nampilalao anay ela be kosa angamba de le jiro mivoaka eo amin'ny hôtel de ville eo koa
de efa tsy nomena jiro koa zahay le fisotomana jiro avy any nampiasa groupe ene zay nampiasa groupe électrogène zay ary mampalahelo ane zany zavatra zany ary iny koa ny tena ino ty koa le tadidiko tsy kelikely daholo le zavatra misy hitanao le drapeau le sainam-pirenena malagasy ahodina am'le poteau le poteau de tsy azo apetaka le iny sainam-pirenena malagasy iny ary nytenenina mihitsy ary le teneniko teo zao nataon'le ministre hoe asory reo dossier ny seza zay mipetraka ireo izy mbola mametraka an'ireo reny ho amin'ny manam-pahefana reo za de mbola mitodika amin'ny ministre io satria fatany tsara mihitsy andriamatoa ministre za lanim-bahoaka ary voafidim-bahoaka fa zany ministre zany ane tsy lanim-bahoaka zany zay zany ny zavatra ministre zanaky mahajanga izy io zanaky mahajanga ministre zanaky mahajanga ya zay nga mandresaka politika fa maranatsika azy karazana kolotsaina ihany anga ny fandaram-potoana tamin'ny fametrahana samboady iny a nisy hoe famorana fahobe iny aloha efa mahazatra ihany iny aty Antananarivo mpanao an'iny ihany koa fa nandrenesana ihany koa hoe famadihan-drazana fahobe tany Mahajanga ahoana moa ny famadihan-drazana fahobe ny famadihan-drazana fahobe zany na famokarana fahobe ny malagasy moa dia tia mandeha mila ravinahitra tia mandeha mitady nefa ny malagasy zany razana zany dia anisan'ny tena saropady ary zava-dehibe antsika malagasy de amin'ny olona mpandeha zao raha ohatra ataontsika fotsiny hoe zany olona pira ravinahitra ny any Mahajanga olona pila ravinahitra zany any Mahajanga fa tsy zanaky Mahajanga ataontsika zany hoe efa ela mbola zazakely zany atao hoe zanaky Mahajanga satria raha ohatra ny hoe zavatra ananako any Mahajanga ngamba azo atao hoe efa tompotany zany ao Mahajanga satria maromaro ihany ny zavatra mba hoe antena efa ela be tena efa ela be mihitsy ao Mahajanga ao zany ny tanindrazana Madagasikara zany amiko zay ny tanindrazana fa kosa zany ny antsika malagasy zay olona hoe maty any amin'ny toerana anankiray izy ka tsy mahatonga ny taolam-balony razana io any amin'ny fasan-drazana ny tanin-drazana de ohatra ny henatra ho an'izay pila ravinahitra zay zavatra zay de izahay zany anisany zay no nahatonga anay hoe inona moa ny olona satria maro reo olona mba te hody tanin-drazana mba te hitondra an'izany taolam-balony any tanin-drazana zany de amin'ity zao fa efa taona nanaovako an'izay famadihana fahobe zay dia olona zay efa maty zany 10 taona mahery any Mahajanga ka te hitondra an'izay taolam-baly ao tanin-drazana zay na aviaiza tamin'ny taona lasa zao nisy razana 770 zay naparisaka teto Madagasikara sasany avy any Taolagnaro sasany avy any Vangaindrano ny avy eto Antananarivo nisy 500 ary ny zavatra tena mahafinaritra ana misy sasany avy any Ambanja sasany avy any Mandritsara sasany avy any Analalava sasany avy any Tamatavy 770 razana zao no noentinay tamin'ny taona lasa de tamin'ny 2 taona moa 50 mahery teo ary am'izao mbola solombavam-bahoaka ianao tamin'izay mbola tsy solombavam-bahoaka de fananao an'izay zavatra zay ny asa sosialy zany mbola tsy solombavam-bahoaka mbola pira tsotra ihany mpanakanto tsotra de fa tia manao an'izay activité sociale zay ary izy io zao tena mahafinaritra ana amin'izy io mananavana be dehibe satria ny avy any Taolagnaro zao natram'izao de mbola miantso ana amin'ny telefona le olona tany i dadinao ty ray aman-dreninao ty papanao ty iza moa zay zahay le nitondra razana boka noentinao naterinao aty ohatran'izao hitanao zany le malagasy hitanao le fihavanana zany tena zavatra tiany malagasy ka io moa zany mbola anentanako any malagasy rehetrarehetra zay mba manana ny atao mba afaka hanampy an'izay zay namana hita fa fandraiky am'izay ihany koa ty fanontaniana farany ity hoe ny maninona ao Mahajanga rehefa raikitra ny olana ara-politika de mivoaka foana ny resaka hoe mpiavy zanaky boina ny université Mahajanga zao misy resaka ohatran'izay koa io zany olombitsy no manao an'io zavatra io ohatrany tamin'ny fametrahana samboadiko zany ane misy menace mihitsy hoe ary zay mihitsy ny tenin'zareo hoe okorotaninay fametrahana samboady io ary zany teny misy namana député moa zany zay madame député te andeha any fa zay matahotra fa ohatrany hoe misy korotana ondra efa tonga any de zao nataoko hoe tsy marina zany vahoaka Mahajanga zany olona tia fihavanana ny vahoaka Mahajanga zany tia fandefirana
fa io zany ny anahy kosa le zavatra mba tiako mba hatsipy am'le olona le mananeritreritra hoe eto avy aminay zay zanatany eto ty anay ty ny anao ty zao amiko a zay tany titreborny aminao zay ny anao fa Madagasikara ny amin'ny malagasy zay ny anahy. Etontsika mamarana ny resadresaka ihany koa zay ny fanaovana tamin'ny solombavambahoaka ny Mahajanga voafity tamin'ny lisitra mapara raha antanirina lalao na député Nina isorana ianao nanaky ny vahiny teto amin'ny radio Antsiva.